teo afaka va ianao teo afaka va ianao teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandaharana atolotry ny fiangonana Rhefi Manjarisoa iarahanao amin'ny pasteur Zo David Randrianandrasana. teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandaharana arahinao isaky ny ora toy izao. Teo afaka va ianao teo afaka va ianao eny ary tompoko voalohany a misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika velonayna somatsara tratra nyity androandroany ity ndray afaka manaraka izao fandaharana izao amin'ny alalan'ity fahita lavitra ity dia metsika ny tompo ny dera ny laza ary nyvoninahitra ho atsika izay akasitrahany kosa ny fiadanana mandrakizay manaraka izany a dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako pasteur Zo David Randrianandrasana avy amin'ny fiangonana Rhefi Manjarisoa ndray mpanomtsy masoa no anompanao amin'ny alalan'ity fampianaran'ity indray amin'ity androandroany ity dia manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny tokantranonao ny tenako hotahiny ianao raha miditra ary hotahiny ianao raha mivoaka ny firariantsoa zay atolotra antsika indray amin'ity androandroany ity dia hoe engany amin'ny alalan'ny fanaranao n'ity fandaran'ity tsy tapaka dia iova ny fiainanao ary atsara ny fiainanao isokatra amin'ny masom-pananao dia afantatra ny tokony ataonao ianao andehananao amin'ny fitahin'Andriamanitra sy fanambinana amin'ny alalan'izao fandaran'izao. Zay ary ny hoe raha lasana bavy fa andoantsika hivavaka ametraka ity fotoana ity indray eo am-pelantanan'Andriamanitra mba tena hiasan'ny tompo amin'ny alalan'ity fandaran'ity hivavaka arytsika tompoko. Raha eo misaotra betsaka anao izay ny amin'ny fitahina lehibe mbola afaka manambara ny afatrao afaka mihaino ny afatrao ndray eto amin'ity fahitalavitra ity ka dia mangataka Andriamanitra taio ny fanambarana ny teninao eto androany indrindra hosory amin'ny fanamasina sy ny hery ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao eto androany tsy teny mihoatra na latsaka fa teny fiainao avy any an-danitra no ambaraka eto azahoany izay meno mandray fahasoavana ary kasimo fon'olona tanolonaka an'iriny teninao ka amoa avy zato eny ny teny izay ambara eto androany azo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka raha ho avy amin'ny raha lanitra ianao tompo dia hita finoana amin'ny alalan'ireo olona manaraka n'ity fandaran'ity ta io ny teny izay ambara hitondra fanasitranana ho amin'ny marary hitondra vahaolana hitondra fampaherezana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary indrindrindrindra hitondra famonjena fanan'olona maro eto amin'ity tanàna ity ka raha kijinja fanahy ianao tompo Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandaran'ity fa ny programany devoly rehetra kosa dia ho zongo tsisy ambinina na kely ara raha vako amin'ny anaran'i Jesosy mety programany satana rehetra misaotra tompo Andriamanitra. Alleluia, amen. Raha misy baiboly ary aminao dia sokafo ny baibolinao ao amin'ny bokiny ao amin'ny bokiny mpanjaka voalohany mpanjaka faharoa azafady mpanjaka faharoa toko faharoa andininy fa 7 mpanjaka faharoa toko faharoa andininy fa 7 tsara ianao mijery baiboly mihitsy rehefa mandeha ty fandaran'ity mba hoe tena profo mivaingana aminao ny zavatra lazainy eto. Mpanjaka faharoa toko faharoa andininy fa 7 dia vaky teo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aroa ny mponina natao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa. Masina ianao, ino tsara toerany ity tanàna ity, tompoko, araka izao hitanao izao saingy ratsy rano, ary ny tany tsy mampavanonanaka. Dia hoy izy, hoe Elisa izany, hitondray lovia vaovao aho, ka sisira ao anatiny, dia nentiny tany aminy izany. Ary nivoaka ny tany amin'ilay nandohan'ny rano izy dia nanipy tao ka nanao hoe izao ny lazain'i Jehova efa natsara n'ity rano ity aho tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana anankitsony iseho eto. 12 ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataony Elisa. Dia tenin'Andriamanitra manaraka izay vakitsika dia ato amin'ny
Genesisy toko fatelo, Genesisy toko fatelo, 17 tapany faharoa. Genesisy toko fatelo, 17 tapany faharoa. Fakitsika mihitsy ny 17 rehetrarehetra io e. Zao vaky le izy ary io kosa tamin'ny Adama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria efa nihainy feon'ny vadinao ianao ka ninananao ny hazo zay nandrarako anao hoe aza hinananao zany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao, fa oriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Voaozona ny tany noho izay nataonao. Avy amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra ireo raha lasanabavy zoky ray aman-dreny no angalantsika fampianarana sy fampaherezana indray amin'ity androandroany ity, zay itoizantsika ny fampianarana mikasika amin'ny ozona amin'ity androandroany ity. Ao anatin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra dia manana finoana ianareo izay marary fa hisy herin'Andriamanitra navatsavany aminareo any dia ho sitrany anareo. Dia ao anatin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia ataovy mba tanjaka ny finoanareo ho anareo izay manan'olana fa hisy herin'Andriamanitra koa hikasika anareo amin'ny alalan'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra dia ivany ny olana eo amin'ny fiainanareo. Miteny an'izany satria zao mivoasoratra, zao ny tenin'Andriamanitra hoe nandefa ny teniny izy asitrany ny aretina rehetra ary anafaka ny olona ao anatin'ny longozany anjerany, zany hoe raha tena efa azonao tsara zany ty tenin'Andriamanitra ty ambara aminao androany ty dia hisy fanasitranana ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amin'izao fiainana efa sarotra zao iaraha mahita, iaraha malala, amin'izao fotoan'izao fa tena sarotra ny fiainana, tsy misy fanafody tsara afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Anafaka anao ao anatin'ny longozy ny anjaranao, be dia be ny olona tafanatsaka ao anatin'ny lavaky ny olana mangitsokitsika amin'izao fotoan'izao, tsy hitantsony hoe ahoana ny voany, fa ny tenin'Andriamanitra zay ny fanafody tsara indrindra ary azo antoka amin'izao andro faran'izao. Zao koa falaza ny tenin'Andriamanitra hoe aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'nofo rehetra. Zany hoe raha azonao tsara zany ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra eto dia hisy hery amelombelona ny fanantenana ao anatinao dia ho sitrany ianao. Azo aina indray ianao, velona indray ny fanantenanao ary ho sitrany amin'ny aretinao anao, aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'nofo rehetra. Fanafody tsara indrindra ny tenin'Andriamanitra. Maranitra no sabatra roa lela ozy izy ny boky ny Hebreo, manindrona hatrany amin'ny fisaranana ny tonona sy ny tsoka hatramin'ny fisaranany ny aina sy ny fanahy. Zany hoe pikira zany ny tenin'Andriamanitra, marary le izy nandray voatsindrotsindrona eto ianao, fa zao mitondra fanasitranana, mitondra vahaolana ka iano tsara ny fanambarana. Ny tenin'Andriamanitra zay novakitsika teo zany dia milaza tantara anankiray tao an-tanàna ny Jeriko, zay tena nanana olana goavana ny olona tao tamin'ny fotoana io, tena mafy dia mafy mihitsy ny probleman'izy ireo, tena mafy satria nahoana nisy olana ilay tanàna rehefa ndray andro Elisa tonga tamin'ny tanàna Jeriko io dia niazakazaka ny olona nanatona azy, dia niteny taminy hoe masina ianao ry Elisa ozy izy, tsara toerany ty tanàna ty ozy izy fa saingy ratsy rano sady tsy mampavany nanaka na koa hoe tsy mampavanym-bolo. Dia ozy izy Elisa hoe tondray viliva avao ozy izy dia asio sira, dia nentiny Elisa iny dia nakany fiandorano izy dia nivavaka teo. Nanana olana goavana ny olona tamin'izany fotoana izany tamin'ny tanàna Jeriko io, satria ny vehivavy rehetra izay nampiasa ny rano na nisotro rano dia momba daholo, tsisy niteraka, tsy navany nanaka ary tsy mavanim-boly. Mamboly izy ireo lasa raviny daholo. Tena hoe nanana olana ny olona mipetraka tamin'ny tanàna io, ary zany mino marimarina fa na ny fiompiana azy zay nampiasaina tamin'io
rano nampiasan'io rano tao amin'ny tanànan Jeriko io dia tena tsy nahazahoana vokatra tsara satria misy olana ratsy le rano izy izy le olona taraina tamin'ny Elisa izy ireo. Ny antony dia misy ozona nitononona tamin'ny tanàna io. Nisy ozona nitononona tamin'ny tanàna io dia zay no natonga ny olona mponina rehetra tonga tamin'ny toerana io, nipetraka tamin'ny toerana io, na dia vahoakan'Andriamanitra azy, voafidin'Andriamanitra azy, ny zanak'Israely nipetraka tamin'ny toerana io dia nanana olana goavana tsy navaninanaka. Ary ny fambolena tsy namokatra satria nisy ozona tamin'io toerana io. Ry hava malala, zay manaraka n'ity fandarana ity androany tsika dia hijery ary hianatra manokana hoe tsy amin'ny olona ihany ka nolazaina fa misy ozona na itoeran'ny ozona, fa mety amin'ny toerana anankiray ihany koa na mety amin'ny zavatra anankiray ihany koa no itoeran'ny ozona. Zay tsindriko etona moa zany fa tsy angano na rirarira ny filazana fa misy ny ozona, fa tena misy ny ozona izy io hery tsy tamaso, fa saingy ny asa ratsy ataony kosa eo amin'ny fiainan'ny olona na amin'le toerana misy an'le ozona dia tena azo sapaitanana arabaky tena tahaka ny tintranga tao an-tanànan Jeriko ty hoe tena sahirana ny olona. Nanana olana goavana le olona tamin'ny tanàna zay nisy ozona io, satria tsahifina ny tantara fa ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany nanana olona gavana tamin'ny tanànan Jeriko io dia niala tamin'ny tanànan Jeriko io zareo ny alohan'ny alana tao dia nilaza fanozona ny Josoa ho fatiny lamatoa zay manangana ity tanàna ity ary ho fatiny faralany araka ny voasoratra any amin'ny Josoa 9:20. Dia 10 taona tateo arina nisy lehilahy anankiray tao hoe ela avy any Betela ao amin'ny mpanjaka voalohany 9:24 nanangana an'le tanàna dia tanteraka le ozona maty Iabira Mahalamatoa ary maty Segoba Farala araka ny ozona zay nitonon'ny Josoa zanakonona nampitondrainy Jehovah Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Tena miantraika ny ozona ary tena misy ny ozona zava-doza ny tsy fahafantaranao fa misy ozona ny fiainanao, ary ihany koa zava-doza eo anatrehan'izany ihany koa ny tsy finoanao fa misy ozona ny fiainanao. Satria na mino ianao na tsy mino dia malahelo milaza aminao fa miatraika ozona io, ary ny tena zava-doza miatraika hatrany amin'ny taranaka faefatra. Satria Jehovah Andriamanitra ozy izy mamaly ny eloko indray amin'ny zanaka dia ny zafy kely dia ny zafy fiafy hatrany amin'ny zafin-dohalika. Zany hoe raha ianao zany manota hatrany amin'ny zafin-dohalika mibaby ny vokatry ny ratsy nataonao raha mbola tsy vita fihebana teo anatrehan'Andriamanitra. Reto zanak'Israely reto vahoakan'Andriamanitra ireo, fa saingy nisy ozona tamin'le tanàna dia nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'izy ireo le izy. Tena misy ozona tena misy ny ozona zay miatraika amin'ny tanàna ihany koa. Zany hoe ianao zany raha ohatra ka amin'ny toerana misy anao misy olana saribahana dia mety ozona zay, tena mety ozona zay. Misy amin'ireny ozona ireny amin'ny trano hipetrahana dia rehefa mipetraka amin'ile trano ao ianao dia matsapa hoe misy olana. Dia zao ny ahafantaranao azy. Raha mipetraka amin'ile trano taloha ianao tany amin'ny toerana hafa tany hitanao fa nety tsara ny fiainanareo, navidy salon vaovao ianao, navidy mini-chaîne, nahazo télé, tena nandeha fiainana tsy nananolana tamin'ny fandoavan'ny ekolazy, mifankatiana be nareo mivady. Fa tonga fotoana tateo arina nifindra tamin'ny toerana anankiray ianao na nifindra tamin'ny trano anankiray ianao dia diny tsara nge fa raha ohatra ka mitotongana le fiainanao mety tsy misozona amin'le trano io na le toerana andehananao. Zay mazava be mihitsy ty voalazan'ny baiboly ty fa tao an-tanànan Jeriko dia tena nanana olana ny olona tao satria nisy ozona nitononona tamin'ny tanàna io dia lasa tsy manananaka ny vehivavy ary ny fambolena rehetra tao dia
tsy tena namokatra tsara dia niteraka olana teo amin'ny fiarahamonina izany rehetrarehetra izany. Mety mipetraka amin'ny trano anankiray ianao dia le trano iny nisosina satria tamin'ny nanorenana an'le trano dia niandro mpanandro le olona. Ary rehefa mpanandro ny tonga eo tompoko dia miantso an'izao karazana razana zao izy. Antsony amin'ny anarany daholo ny razana avany atsinanany hoe, razana avany atsimo hoe, razana avany andrefana sy ny sisa. Ka eritreretinao hoe razana maty ny atsonao. Dia manomboka teo lasa nisy présansa fanaratsy le toerana. Ary rehefa tsy fankatoavana n'Andriamanitra zany fanompotsamo zany dia lasa misy ozona ilay trano hipetrahana. Ka ny olona izay mipetraka amin'ny toerana iny dia matsapa tena hoe hipetrahan'ny olona ilay fiainana. Na ohatra ihany koa hoe mifindra amin'ny tanàna anankiray ianao. Efa mifindra amin'ny tanàna anankiray ianao, taloha ianao mipetraka tamin'ny toerana anankiray, fa mifindra amin'ny toerana anankiray dia manaova fampitahana ianao. Nanahoana ny fiainanao tany, dia nahoana ny fiainanao amin'ilay toerana anankiray vaovao izay hipetrahanao. Ame ohatra anankiray mazava ohatra, fa na eo angamitsika hoe quartier résidentiel dia ny hoe bas quartier, toerana anankiroa samihafa ireo mialatsiny amintsika koa raha sanatria hoe isy fanafotorany amin'izay fampianarana fampitahana ity mba azava tsara aminao ilay tianambara hoe misy ange izy io hoe tena hoe erina ozona amin'ny tanàna mahatonga an'ilay olana eo amin'ny fiainanao. Amin'ilay trano zao ohatra amin'ilay trano mipetrahanao, raha nifindra taonareo tamin'ilay trano iny, nikorotana isan'andro isan'andro ny tokantranonao, gidragitra isan'andro isan'andro, lasa nidina fari-piainanao, lasa tena sahirana ianao, marary foana ianao mipetraka amin'ilay trano. Dia ozy izy ny teny malagasy hoe hitsikitsika tsy mandia foana fa ao raha. Didin'io sy fakafakao hoe nanahoana ny tantaran'io trano mipetrahanao io. Sao dia tena nisy an'izany tokoa ohatrany hoe nisy resaka sampo ny tononona tao ka lasa voaozona misozona amin'ilay toerana ka zay rehetra mampiasa an'io dia lasa midina ny fiainana. Ohatra hoe le quartier résidentiel sy bas quartier, toerana anankiroa samihafa ireo. Dia le toerana le quartier résidentiel raha ohatra ka mipetraka any ianao amin'ny toerana io dia misintona ny fiainanao hiakatra lay hery miasa amin'ilay tanàna. Dia lasa ohatra hoe misy faninanana masina manao tomobily zareo atsy dia miezaka ianao ahazo tomobile dia ohatra ny tsy hitahitanao fa mahazo anao vokatra ilay toerana misy ianao. Mifindra zany le izy, resaka ozona efa nampianarina teto hoe resaka vovoka na resaka ADN zany mifindra le izy. Fa raha ohatra indray ianao makany amin'ny bas quartier mipetraka any dia misy hery indray misintona amin'ny fiainanao, misintona amin'ny fiainanao, lasa feno gidragidra satria gidragidra lava ny fiainan'olonao. Miala tsiny ho azako milaza ny zavatra zany fa tiako ambara amintsika fa tena misy ozona nge ny resaka amin'ny tanàna na amin'ny toerana. Na ohatra hoe nividy fiara ianao zao ohatra ho ampiasaina, vidy sprinter ianao atao taxi brousse, na mividy bajaj ianao ho ampiasaina, dia le izy occasion ny vidinao. Tsy fantatrao hoe mpanompo sampy ange ny tompon'iny taloha dia araka ny fombany dia andrandrarany zavatra ao, anaovany zavatra ao, dia tonotononao ny anarany razana rehetra dia sisisiny any amin'ny sisiny any ny fanafody izay ampiasainy. Dia teoriana amidy le izy dia ianao mihitsy ny vidy azy. Dia nafantaranao fa misy ozonao dia tsy mampidi-bola anao le fiara fa mamoaka azy. Mety mampiditra ihany fa nivoaka ny betsaka, na midonadona eny foana le fiara, nanomboka nazahoanao an'iny zavatra iny ampiasainao dia lasa nisy blocage ny fiainanao. Ka zava-toza ho ihany tsy fahafantaranao fa misy ozona le zavatra ampiasainao na le toerana hipetrahanao. Zava-toza ka natao ty fandarana ity mba hahafantaranao hoe misy zavatra tahaka an'izany ange hoe hery tsy hita maso oziny io fa ny asa ratsy ataony eo amin'ny fiainan'olona tena azo tsapaitanana, tena mitarika an'le fiainan'olona ho any amin'ny zavatra tsy mahomby ity resaka ozona ity. Ka rehefa fantatrao marina ozy izy tenin'Andriamanitra dia marina no afaka anao tsy ho andeva. Tena hoe
mampiasa le fiara ianao a dia lasa matiantoka lasa tafiditra trosa na piasa n'le bajagy ianao na nahazo tany me ohatra nareo nge zako hoe nisy olona anankiray zao niona tamiko piasa ny fitsarana ny vadiny dia nividy tany izy a efa 7 taona nahazoana ile tany fa tsy mety vita mutation mihitsy le olona nividianana azy a rehefa piasa fitsarana miaraka amin'ny vadiny ihany dia hoe izy ihany nikarakara n'le taratasiny tany a fa vao vita ny paiement tsy nifakahita ntsony ireo tsy mifanerasera ntsony ireo dia nanan'olana le raha matotsy tsy sahana anorina trano amin'le toerana dia rehefa nitantara tamiko na ino an'ity fandaran'ity izy hoe mety tsy le olona nge nydisy fa le tany io mihitsy a ny misozona tsy fantatra zay nataon'ny tompo ny tany aloha tany dia andeotsika ho any amin'le toerana ho a dia rehefa tany zay dia nivavaka tahaka nataony Elisa teo mihitsy nivavaka ho an'le toerana ary nanapaka ozina nandroka an'le fanaratsy niala tamin'le toerana vao vity nivavaka nataona iny nandeha nody zay tamin'ny tomobila hitanay teny an-dalana le olona dia avy hatrany le olona sady nangovotra ny teny hoe ateriko any ny taratasy rapitso vita le taratasy fotoana fotaoriana zay vita le taratasy amintsika miteny zao trano 4 étage sady tsara tare lay trano vita n'le olona rehefa tapaka le ozy ary nanomboka teo dia navita trano daholo manodidina sady tsara misy zany oziny io tena hoe amin'ny faritra anankiray na amin'ny toerana anankiray ka ny olona zay mipetraka eo lasa manana problème nisy ihany koa tao Antananarivo tao Sinoa eo Analakely akaikin'izay maika eo a mivarotra izy dia nanana olana izy tsy nahavoalofa trano nanana olana izy tamin'ny varotra nataony dia rehefa nainy fandarana taonay izy a dia nangatabavaka dia tonga tao zay mivavaka ho an'le toerana sady nanapaka ozina nandroka ny asan'ny fanaratsy satria fanaratsy ny ozina miara-miasa akory ny zava-mahagaga ho ianao ray volana teo zay mivavaka tao isa lanitrinandro a amintsika miteny zao vita ny tsara tare le trano ary mandeha be le tsena manakity ny androany ka ho anareo a zay manaraka n'ity fandaranyity a dia tena tia nafaka anao Andriamanitra tia hanova ny fiainanao amin'ny fahatsaranaandriamanitra mety efa niezaka anao indrindra fa mpivarotra nanao zay azo atao fa tsy mety mandeha ny tsenanao maty antoka lava ianao sao dia le toerana tompoko misozana na koa satria be dia be nge mpialona raha samy mpivarotra tsy tia ny andeha any aminao ny mpividy tsy tia ny azo vola be anao tsy mahasalama ny fony sy ny sainy sy mifanahana mahitanao a mahita ny tsenanao mandeha be dia manao zavatra ny olona dia eo a le toerana no masiny satsainao rehefa mandeha ny antranonao tsy maninona fa rehefa mivarotra anao a lasa misy aretina na tsisy mpividy mihitsy tsisy mpanontany mihitsy ny zavatra midinao na misy maka ihany fa alain'olona trosa dia lasa matiantoka ianao ka misy solution voalohany a omeko atsika dia amin'ity tenin'Andriamanitra mpanjaka faharoa toko fa 7 mpanjaka faharoa toko fa 7 mpanjaka faharoa toko fa 2:7 ty a dia ny solution a dia niazakazaka ny olona nantony Elisa masina ianao Elisa ozy izy indro tsara toerany ty tanàny ty a fa saingy ratsy rano sady tsy mampavaninanaka ozy izy dia zao ny tenenin'ny Elisa hitondray sira ozy izy hitondray vilia vaovao ozy izy dia asio sira ao anatiny dia ento aty dia nataon'olona zany rehefa azony Elisa lay sira tao anatin'le vilia vaovao dia lasa izy nandeha tany amin'ny fiandohan'ny rano zay mihitsy voasoratra hoe nandeha tany amin'ny fiandohan'ny rano tiako tsindrina kely zay dia nakeo izy a dia nivavaka nasiany sira tao dia zao nyteny tsy isy fahafatesany intsony ary tsy misy tsy mpifananonanaka ntsony a nitranga eto amin'ity tanànyity manomboka zao nanomboka teo a dia tsara ny rano lasa navaninanaka ny olona lasa nentiny fambolena rehetra teo amin'ilay tanàna tapaka ny ozina ka ny vahaolana voalohany indrindra zany a zay omeko anao omen'Andriamanitra anao raha misy ozina tahaka an'izany a lay toerana zay ampiasainao na le fiainanao dia zao ozy hoe tondray vilia vaovao ozy izy tandindony Jesosy Kristy zany vilia vaovao zany
dia asisira ozy izy satria jesosy lay fanekena vaovao ary le sira tsy nafale hoe fanasiny tany vongana vaovao jesosy kristy ao amin'ny jesosy kristy ihany zany ny vahaolana ialanao amin'ity resaka oziny ity na eo amin'le tany na amin'le toerana na amin'le tenanao dia jesosy kristy ihany ny vahaolana le sira tsy nafale hoe fanasiny tany jesosy ny fanasiny tany le vilia vaovao tsy natandindiny jesosy kristy zany hoe izy le fanekena vaovao mila manatona an jesosy ianao zany mila mino anao fa maty ho anao jesosy kristy satria voasoratra amin'ny Deutéronomie toko faraka amin'ny roapolo andiny faharoa amby roapolo manao hoe zay rehetra maty miantona teo ambony hazo a dia tonga voaozina eo anatrehan'Andriamanitra. Jesosy kristy dia maty teo anelanelan'ny tany sy ny lanitra izy, ny fantsihana ny tanany, ny fantsihana ny tongony, le fonina ny lanovoany, satroka tsilo izy ary bobara potipotika tsisy nahafantarana azy olona intsony rehefa avy nokapohana atsika amin'ny telopolo izy dia maty teo ambony hazo fijaliana. Zay rehetra mino an'izany tsy natao voaozina intsony ny fiainana fa natao afaka izy. Dia avy eo naleviny Jesosy tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo a fandresena ho an'ny olona zay mino an'izany. Nakarina eo kavanan'Andriamanitra izy nitondra ny oziny teo amin'ny fiainantsika vahaolona tokana nataon'Andriamanitra zany tsy maintsy faty teo ambony hazo fijaliana izy a mba hitondra ny ozina ny olona rehetrarehetra zay mino an'izany. Fa tsy ampy izay tompoko, tena tsy ampy ny finoana an'izany. Fa tsy maintsy manatona mpanompon'Andriamanitra anao mba ho tapahana ozina. Indrindra hoe mpanompon'Andriamanitra tena hitanao manana fahasoavana manapaka ozina. Satria ireto mpanompony reto vahoakan'Andriamanitra tao a Jeriko reto a efa niezaka namaha olana nge rehefa tsy mivany olana. Fa fantatra zareo manana fahasoavana Elisa raha hivavaka ho an'le toerana sy le tanàna dia hiala io herina oziny io dia nanantony ireo tady vahaolana tamin'ny Elisa. Ka izay no mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy manantona mpanompon'Andriamanitra spesialista manapaka oziny ianao vao isy vahaolana eo amin'ny fiainanao sy le toerana iasanao na le fiara na le bajaja na le trano ipetrahanao. Satria tsy amin'olona ihany any misy ozina fa mety amin'le toerana na le zavatra ampiasainao. Ohatra mampiasa le tomobile anao dia accidenté foana, simbasimba foana, manamboatra lavy ianao tsy mampidi-bola. Mety amin'ireny zavatra ireny misy ozina satria nanompo sampo ny tompony tany aloha tany tsy fantatrao le izy. Dia izay no mahatonga anao sahirana mampiasa an'ilay izy ankehitriny. Nanantona Elisa ireo dia ozy Elisa tondray vilia vaovao sy sira vaovao izy izy. Ka ampanetretena no ilazako atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izahay Fiangonana Rhefi manjary soa dia men'Andriamanitra fahasoavana manokana manapaka ozina. Sako miteny an'izany satria maro dia maro ny olona tonga nanana olana tamin'ity hoe resaka ozina ity tambesaran'ny ozina ny fiainana. Fa rehefa nivavahana dia tena nisy vahaolana goavana be mihitsy teo amin'ny fiainan'izy ireo. Na tamin'ny resaka tany io manao problème tsy vita mutation mandrakitiny androany, lasa misy olana na amin'ny tribunal, misy olona misoloky an'le tany sy ny sisa. Dia nanantona anay dia nomeko azy ireo solution a dia nisy vahaolana lehibe mihitsy ny fiainan'izy ireo. Ka ny torohevitra meko atsika dia manasa anao ny tenako ho avy amonjy ny fivoriam-bavaka zay ataonay isaky ny alahady maraina amin'ny valo ny fidirana voalohany amin'ny folo ny fidirana faharoa. Tongavy ianao fa isy vavaka délivrance fanapahana ozinao sy torohevitra sy torolalana tsara ho anao ivoanao amin'ny olana mangotsikotsika manjoanao zay efa nandritry ny taona io. Dia amin'io fotoana io zany fotoan-dehibe lahady zao dia manasantsika koa rehefa ho avy ianao dia mitondra sira. Ka le sira hoentinao zany dia sira vaingana reny no entina. Reny no entinao zany le sira vaingana reny no entinao amin'ny fotoana io satria ivavahako iny sira iny ka raha le toerana misy anao no ohatra hoe misy etoany na misy fanaratsy na misy ozina tsapanao arak'izay fampianarana no entiko izay
dia iny sira iny ny vavahako le entinao am'lahady zao mety indre-pandeha tsy miverina izy io fa miantso atsika rehetra ho tonga dia mitondra sira ianareo takany tamin'ity tanànany jeriko ty hoe tondra ivolivaovao izy sy sira ozy izy elisa nanaiky ny tenin'ny mpanompon'andriamanitra reo i elisa nge afaka tonga dia mivavaka ho an'le rano fotsiny sy le tanàna fotsiny fa naninona izy ny teny hoe mitondra sira ozy izy misy secret ao dia oentinao ao a am'lahady zao amin'ny fiangonana Rhefi manjary soa ilay sira dia raha mety aminao mitondra rano am'tavango viva raha mety aminao rano am'tavango viva na rano tsotra dia ataonao am'tavanga dia oentinao any io a fa ivavahako aloha reo tsy mitovy raha hoe tonga dia vidy sira ianao a dia ampiasainao any koa manoranao hoe zao ny fomba fampiasa an'ilay izy raha ohatra ka tonga dia ampiasainao any iny tsisy zavatra hitranga ao fa oentinao any ampiangonana aloha le izy am'lahady zao fiangonana Rhefi manjary soa ilay sira sy le rano dia ivavaka ho an'ireny a misy formule apetraka amin'ireny sira sy rano ireny a dia ho ampiasainao reny fahatenina tsy zakana famisaviny reny ho anareo zay matsapa hoe misy zavatra hafahafa efa naheno angaminareo hoe misy zavatra mandehandeha ao an-trano ary rehefa mipetraka ao an-trano dia ohatrany misy zavatra manindry zany misy a mivady a milamina tsara mihitsy ny fiainany andavanandro fa rehefa atory ao ambony fandriana dia raikitra ny gidragidra sy ny olana mety misy asana fanaratsy sy herina osina amin'le toerana ka manasantsika rehetra zany a ho tonga amin'io fotoana zay omeko antsika io lahady zao a amin'ny valo fidirana voalohany a amin'ny folo a ny fidirana faharoa dia mitondra sira ianao a dia mitondra rano a fa ivavahantsika ireny a dia hitanao fa ho resy ny famisaviana ho resy ny herina ozina ny toerana misy anay fiangonana Rhefi manjary soa akaiky ny sitamma efa misoratra io a numéro azahoana ny tenako a dia efa misoratra io zany ka manasanao ho tonga amin'ny lahady zao amin'ny valo ny fidirana voalohany a amin'ny folo ny fidirana faharoa fotoan-dehibe io a fanapahana ozina ka dia andaontsika hivavaka amin'izao fotoana zao marana fotoana raha ohatra ka nakasika anao fampianara ataovy amin'ny folo ao ny tananao ary marary ianao apetra amin'ny faritra marary anao ny tananao fa tsy masaka an'Andriamanitra tsy asa ny elaelana tany zay misy atsika hivavaka ary tsika ray masinao misaotra betsaka anao ny amin'ny fitahina lehibe a fatafita ny afatra vavaka ao an'ireo olona manan'olana amin'izao fotoana zao a vahaky ny olana amin'ny anaran'i Jesosy na olana ara-bolana olana kasa na olana tokantrano na loha-pitiavana fa foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany satria voasoratra hoe zay vahany an-teny-tany vahany an-danitrano mivavaka ao amin'ny marary amin'izao fotoana zao sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny diakapy Jesosy mifanasitrany ny aretina mitsatra amin'ny fanentenana mikombona amin'ny fery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsatra fanentenana mikombona amin'ny fery sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manjavona fivotosana amin'ny anaran'i Jesosy diakapy Jesosy mifanasitrany ny aretina sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen dia zay zany tompoko ny fandaharana zay narahantsika teto manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko teo afaka va ianao Teo afaka va ianao Teo afaka va ianao Teo afaka va ianao fandaharana atolotry ny fiangonana Rhefi manjary soa iarahanao amin'ny pasteur Zo David Randrianandrasana Teo afaka va ianao Teo afaka va ianao fandaharana arahinao isaky ny ora toy izao teo afaka va ianao Teo afaka va ianao